moa zany dia niorina tamin'ny taona 470 dia tamin'ity tanàna Sabotsy Nameny ity nisy azy tamin'izany fotoana zany dia mirina manamorona ny lalana ireny 3 io dia novan'ny olona pharmacie amin'izao tontolo zao dia leo homéopharma toa nisy azy tamin'ny voalohany taty aoriana dia satria moa mitantona tsy hoe hijanona amin'izany hoe manivoatra an'izao foana fa teo amin'ny taona 1977 zay dia efa nahazo tany dia tany misy ny sekolity dia nanorina tsikelikely tamindreo ary nanao géovita tokoa tamin'izany fotoana zany dia efa niala tamin'ny vatranjo zany zay teo amin'ny taona 9 teo zany na 5 nanana problème ihany ary ny raha naralaka mamy problème teto amin'ny tany sy ny firena tamin'izany fotoana zany fa nisy karazana crise nanana problème koa zay tamin'izay satria moa ny école tsy miakina tahaka an'itony rehefa misy problème ny firenena dia avy zany dia miatraiky amin'ny école privé koa zany satria ny vahoakany azy no arena ary ndray mandren'ny mpianatra ny azy no atao hoe budget fidiram-bola ny école kanefa moa tsy nataona kivy zany fa niezaka hatrany hatrany ihany ary tamin'ny taona tany amin'ny 7 sa 8 tany zay dia afaka tanteraka tamin'ny fanatrano ary tany amin'ny tokotika andava ihany moa fitantara satria efa lavitra ihany zany hoe efatra amin'ny 70 zany mandrapatonga ty amin'ny 2018-17 dia niezaka foana hatrany hatrany dia nanavozy zany fotodrafitrasa soloina daholo ny trano rehetrarehetra ary amin'izao fotoana zao zany zao dia manana efitrano 5 amin'izany efitrano 5 zany dia efa malalaka tsara anaovana centre d'examen dia mazava ho azy zany fa ny examen national ataon'ny CVE BPC baccalauréat zany dia efa atao masika ny centre anatanterahana zany tamin'ny taona zany 2010 dia hoe efa betsaka ihany ny kizy afaka vaky ty avaratrano ity hita ny problème amin'ny miakatra ny ville dia hoe ataotsika mba hiezaka anao anokatra ny institut na ny enseignement supérieur kondo zany zay misy maromaro zany niaraka kondo nanatanteraka zany dia tanteraka somatsara ka ny filière misy amin'izany dia ny agro ny paramède communication multimédia dia amin'izao fotoana zao moa dia hita mivokatra hoe ny androandroany zany no namoana andreo aty amin'ny voalohan'ireo no nahazo ny bac plus 3 na licence professionnelle zay navoaka androany zay ny tantara dika andava be amin'ny masika tao anatina zay fotoana